ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia faly miarabantsika mpanaraka ity fandaharana ity ry havana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandarana izay mivoaka isan'andro eto amin'ny radio teny fiainana tokoa izany mba hanovozantsika fahasoavana mandrakarivany ity fandaharana ity ho voninahitran'Andriamanitra tompontsika. Androany no andeha andravonantsika ny votoatin-kevitra dia ny momba ny atao hoe ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra, ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra. Fa mialoha izany dia mamelahanay mba hanohy vetivety araka ny fanambaranay teto ny famalina ny fantaniana tonga eto aminay mikasika ny resaka fanjakana sy fanapahana eo amin'ny firenena. Tsy haivana moa fa ny fantaniana na resaka tiatsika mpiaino ampitaindra nazaraina dia azo avantana amin'ny adresy manaraka dia ny mailaka madanet@orange.mg madanet @orange.mg zay adresy ny fikambanana hira sy filazantsara mivoy sy mikarakara ity fandaharana isan'andro ity. Ka tsotra sy mivantana ilay fantaniana zay nentefa ty aminay dia ny hoe Jesosy ve manao politika, Jesosy ve manao politika, ary dia amitoy amin'izany ny hoe tokony hanao politika ve sa tsy tokony ny mpino kristianina. Andeha fitinina ny amalitsika izany noho ny fotoana voafetra. Ny zava-dehibe voalohany amin'ny antondresaka toy izao dia ny hamaritana mazava zay lazaina amin'ny hoe politika, satria to ampiasaina amin'ny antony samihafa loatra izany teny izany. Raha isika ilaza hoe ny politika dia ny ezaka fakana fahefana na fitiadiavana seza hoy ny fomba fiteniny andavanandro. Raha raisitsika izany azafady dia mazava ary mazava loatra fa lavitra tanteraka ny hevitr'Andriamanitra sy ny fisainany izany. Inona no antony? Voalohany, ny antony ara-potokevitra. Tsy ny tompo mihitsy no hitady fahefana satria izy no tompony. Dia araka ny fitentsika manao hoe ny tompony tsy hangataka ny atiny. Raha misy mangataka na mitady fahefana hitondra firenena dia isika izay tsy tompony. Koa raha ny marina ny fiteny hoe manam-pahefana aza dia midika ho izay nampindramina fahefana na nindrana ny fahefana ka hamerina ny fahefana amin'izay tena tompony sy hampamoaka azy dia Jesosy Kristy tompo zay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany izany. Ny antony faharoa zay tsy hitadiavan'Andriamanitra fahefana dia antony etika na ara-moraly, dia ara-pitsipipiainana sy fisainana izany. Tsy fomba n'Andriamanitra, tsy fomban' Jesosy ny hitady ho azy, fa ny fitsipiainana zay nampianariny ary nytanterahany teo amin'ny tenany sy ny fiainany dia ny manompo ny hafa amin'ny fitiavana. Hoy ny tompo, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Araka ny Jaona 5:17-20. Izao izy no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jaona 5:1-2. Koa raha misy ataontsika hoe politika ny Jesosy na Jesosy manao politika dia ny mamonjy ny olona, mamonjy ny firenena.
izany no fanjakana sy fampiasana fahefana lazainy hoe exercice du pouvoir izay ankasitrahan'Andriamanitra. Izany raha teo no adidiny mino ary zany no ilain'ny firenena. Inona ary ny tena hevitra fototsiny hoe politika na koa hoe manao politika? Izany dia avy amin'ny fototeny grika hoe polis, izay midika hoe tanàna na cité, ka nanondro fa izay any Atena zay renivohitry Grisy. Ary ny hoe politika na politike dia izay mikasika ny firarahana ny tanàna, gestion des affaires de la cité. Ka tsy hita izay maratsy zany mazava loatra, fa tena ilaina indrindra aza ny fahaizana mitantana ny raharahan'ny tanàna zay hitarina amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena. Ary zava-dehibe iankina ny ain'ny firenena sy ny olona ary ny fianakaviana tsirairay ao amin'ny tanindrazana sy ny firenena zany, ka tsy azo anaovana mosala na andrakandrana de tony ataon'ny sasany manao hoe tsy mahita asa ka andeha hanao politika, de omezany namana izy kanefa zavatra tsy mampimezany ry havana, fa tena mampiororo. Mba halavorary ny fitantanan-draharaha sy rindrany ny fiainam-piarahamonina eo amin'ny firenena dia manome talenta Andriamanitra, dia fanomezam-pahasoavana samihafa, ary ny lehibe indrindra amin'ny fanomezam-pahasoavana zay atolony ho antsika dia ny fanahy ny masina, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoran-tsaina, fanahy ny fahendrena sy fatahorana an'Andriamanitra, ary indrindra fanahy ny fitiavana manompo ny namana sy ny firenena na ny tanindrazana. Koa dia manana didiny ny mpino sy ny fiombonan'ny mpino hampiasa ny talenta sy ny famezam-pahasoavana zay omen'Andriamanitra azy mba ho fanasoavana ny namany, ho fampandrosoana ny fireneny, ary ho fanomezany voninahitra an'Andriamanitra zay faniantso sy ny fidiazo rahateo. Zay raha bangoina ny zotra politika zay tokony harahin'ny mino, raha izany no ilazantsika azy. Fa fenitra tokana kosa no mamatotra azy ary ombona ny antoka amin'ilay tompo ny fahefana rehetra, dia araka ny vavaka zay nampianarin'i Jesosy ny mpianany manao hoe hatao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ny fanjakana miorona amin'izany fenitra lehibe izany no atao hoe fanjakana ankasitrahana Andriamanitra. Raha miresaka ary sika nandritry ty herinandro ty ny amin'ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra, dia midika avy hatrany zany fa misy ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra ary misy koa ny fanjakana tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fenitra navahan'Andriamanitra ny ankasitrahany sy ny tsy ankasitrahany dia ny fanaovana ny sitrapony, ny fankatoavana ny teniny ary ny fanarahana ny fitarihany. Andriamanitra no tompon'ny fanjakana sy ny fahefana rehetra, saingy safidy no apetrany amin'ny olombelona tsirairay hanaraka ny sitrapony sy ray antoka aminy na tsia. Araka izany dia nisy ireo ny safidy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary nijorony amin'izany. Tsaroana sy tondrony mandrakariva ny tenin'i Josoa zay ny isolo an'i Mosesy tamin'ny fitarihana ny zanak'Israely manao hoe izaho sy ny ankohonako dia hanompo an Jehova izahay. Josoa 4:25. De teo raha teo koa ny tenin'ny Paoly nijoro nanao hoe mipiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Korinthiana 1:7-5. Dia samy nazo ny fankasitrana avy amin'Andriamanitra izy reny, ka ny tampony tamin'izany dia ny sari-boninahitry ny famarinana izay menazy, dia ny famarinan'ny finoana izay nananany sy no azoniny hatramin'ny farany. Fahatanterahany atao hoe fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra kosa dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka malalany. Io no fanjakana sitraka Andriamanitra, io no fanjakan'ilay mpanjaka andrandraina, ka hitarahoantsika hoe avia Jesosy tompo, araka ny Apokalipsy 20 ny 12 tapany 2. Zany miperika apatsika nandritry ty herinandro ty, Jesosy Kristy mpamonjy zao tontolo zao andrandraina mba ho avy tokoa hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny nanambarany boky salamo zany manao hoe ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitrakao,
ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nohon'ny ota tsy mba nalainao. Do izaho inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratana ahy, ny hanao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako, ary ny lalanao no ato anatiko. Salamo 5:4-9 zany. Fa tanteraka ny fisehoan'i Jesosy teny tonga nofo hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, raha hoy izy nanao hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony zay naniraka ahy, ary izao no sitrapony zay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako izy very zay rehetra nomeny aho, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao no sitrapony raiko, dia ny azony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Zao na toko 5:7-7. Tsy izany tokoa variavana no fanjakana kasitran'Andriamanitra. Tsy izany tokoa va ny mpanjaka andrandray ny firenena sy andrandray zao tontolo zao amonjy azy, fa andrandraina ny mpanjaka toy izany ka mampilobava ivavaka anao hoe havia Jesosy Tompo araka ny voatondro teo. Inona ny vaky tenitsika? Vaky teny voalohany dia ny Isaia 5:17-20. Teny fanambarana ny fanavozan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, afaka amin'ny fanamelohana sy ny ozona ny hon'ny ota, fa fifaliana sy firavoravoana kosa no isolo zany, dia isolo ny fitarainana sy ny ranomasom-piorena vokatry ny fahavoazana, ary ny tompo dia ho faly ny amin'ny olony zay navotany sy ny fahatondrahan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay omeny azy, ary omeny ho an'ny olona rehetra. Ny fahatanterahany zany dia miankina amin'ny fiavian'i Kristy zay miantoka ny fahatanterahany fanavaozana ny zavatra rehetra. Izany no velarina koa amin'ny vaky teny faharoa dia ny Apokalipsy 2:20-20. Fanambarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy sy ho fampiomanana ho amin'izany. Fanehoana ny mahatompo azy indrindra zay ho avy tsara sy amaly zay nataon'ny olona ka hanadiova ny fanjakany mba ho masina sy ho madio tahaka azy. Teny miafara amin'ny fiantsona farany ny amin'ny fandraisana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy zay andriavana. Raha tantara ny mpanjaka andrandraina, iza izy ary manahoana ny aminy. Manondro indrindra ilay Mesian'Andriamanitra ny mpanjaka andrandraina, Mesia nandrasana hitondra fanavotana ho an'ny Israely voazego ny fahefana vahiny. Tamin'ny andron'i Jesosy dia ny fanjakana Romanina izany, araka ny iarahantsika malala loatra. Noho ny amafy ny fahoriana vokatry ny fampietrena sy ny fampanompoana zay nataon'ny firenena vahiny tamin'ny Israely, dia vaindony resaka teo aminy ny amin'ny fotoana fahatongavan'ny Mesia, roviany zany ary roviana ihany. Fa Jaona mpanao batisa rehefa nandre ny am'lazan'i Jesosy zay nanao famantarana sy fahagagana, toy ny toroteny sy nampianatra toy izay manam-pahefana, namoaka de amin'ny maro sady masika, nanasitrina ny rofo sy aretina sarotra, ary tsy nifidy fa zay rehetra tonga teo aminy ary nanatona azy dia sitrana avokoa, ary indrindra nanangana olo avy tamin'ny fahafatesana. Dia naniraka Jaona mpanao batisa, naniraka ireo mpianany hanontany araka ny voasoratra hoe rehefa reny Jaona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy, dia naniraka amin'ny mpianany izy hanao aminy hoe ianao va lay ho avy sa mbola hafa no nrasantsika. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mandehana ianareo ka ambara ho amin'ny Jaona zao renareo sy hitanareo izao, mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo, dia hitoriana ny filazany tsara ary isambatra izay tsy ho tafitoina noho ny amiko ny tompo. Matteo 2:2-2 dia ny olona zay afaka mandray an Jesosy ho tompo sy andriamaniny no tsy ho tafitoina ny aminy fa ho faly indrindra ny amin'ny famonjeny. Rehefa nahita an Jesosy zaza isemona mpisorona teo amin'ny tempoly, nitrotro azy mba ho forana araky ny fomba fanao teo amin'ny jiosy, dia velom-piobiana izy nidera n'Andriamanitra ka nanao hoe Tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araky ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao zay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga
ny ray aman-dren'i Jesosy noho ny teny zay nilazana azy. Lioka toko 2 ka hatramin'ny 7:30. Jesosy tokoa no mpanjaka andrandraina satria efa nambara hatry ny ela tokoa. Hoy ny fanambaran'i Isaia ny amin'ny mpanompony Jehova zay mpitondra famonjena ho an'ny Israely sy ny firenena rehetra izay endrika sy tandindona manondro an Jesosy. Amin'ny anaran'ny Tompo, indro ny mpanompoko zay tantanako dia lay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy ny fanahiko, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, tsy antsoantso izy na anandratra ny feony na hanao zay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy ho tapahany ny volotara torotoro ary tsy ho vonony ny lahin-jiro manetona, hamoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panorony ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalany. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, zay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, zay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao, ary hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Ampahiratra ny maso-jamba, hamoaka ny mpivatotra hiala ao an-trano maizina, ary zay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Isaia 2:7 ka hatramin'ny 7. Dia nanteriny zany teny zany aty amin'ny toko manaraka, aty amin'ny 2:20 araka ny voasoratra hoe: ny amin'ny vosotry Jehovah zay hanavitra ny Israely sy ampody ny voninahiny. Amin'ny anaran'ny Tompo, ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitoroteny soa mahafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka sitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny eo an-trano maizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famaliana Andriamantsika, ampionana ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo aozimina, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy dililo fifaliana ho solon'ny fahala ilovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy rerareraka, manaovana azy hoe hazo ny fahamarinana, namboleny Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Isaia 2:20 fanambarana famonjena feno sy tanteraka tokoa izany ry havako, dia tena fanambaran'Andriamanitra tonga eo amin'ny olona. Inona ny vokany? Noraisina tokoa ve ity mpanjaka nandrandraina? Indrisy fa noho ny fahatsotsan'ny olombelona dia nolavina izy. Jesosy mpanjaka nolavina. Fa hoy ny filazany tsara ny Jaona apôstôly, tonga tany amin'ny azy izy fa niazy tsy nandray azy. Jaona 2:20 ary dia hoy Jesosy: ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Matio 2:10 eny ho izy: hahalany foana aho. Jaona 5:20 fa hoy izy tamin'ireo mpanorandalana: dinihinareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatonahy ianareo hanananareo fiainana. Jaona 5:7 Inona no antony? Voalohany, satria Jesosy nitory ny fahamarinana amin'ny fomba tsy miolakolaka, ka mananatra ny fiatsaram-belatsian'ireo mpitary-pivavahana jiotry, ary mampitandrina ny olony manao hoe: miheveraka mitandrema ianareo, fandrao azo ny masirasirany fariseo sy ny sadoseo. Matio 4:9 Antony faharoa zay nandavana azy, satria tsy manaraka ny fomba tany jiotry izy, fa nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianatra dia nanoty ny saloim-bary teny ampandehanana, ary niteny tamin'ireo jiosy zay nanakina azy ireo Jesosy, ka nanao hoe: ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata zany ny zanak'olona, araka ny Matio 2:17 sy 18. Ny antony fahatelo zay nandavana azy, satria Jesosy mahay manao fahagagana. Tamina manana andreo lanarivony tamin'ny mofo 5 sy azandrandroa, kanefa tsy nety natao mpanjakan'ny hanina na mpanjakan'ny kibo izy, dia araka ny fanirindreo vahoaka zay te haka azy ankeriny, fa tiany ho nampahafantarana fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Deutéronome 4:7 raisina ty Matio 4:1 ary ny antony farany
zay nandavana azy dia satria sakaiza ny mpanota izy ka niara-mipetraka tamin'ny mpamory rehetra ny sakafo fa tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody hoy ny tompo fa ny marary tsy tonga iantso ny marina ho fan'ny mpanota marika toko 2:7 ary dia nahasoritra indrindra ireo mpanorad-dalàna sy fariseo zay be fanamarina tena ny nahitana sy nandrenesana izany. mandeha ho fehizitsika riavana zao dinika lehibe fa norenana ny fanjakan'Andriamanitra eto amintsika sy ato amintsika izao. Ny fanjakana ankasitran'Andriamanitra dia Jesosy mpanjaka tonga ho antsika, mpanjaka feno hery, tompony fahefana rehetra, anefa indrindra mpanjaka mora fanahy sady tsy miavonam-po, tsy mba manilitra izay rehetra manatona azy, mpanjaka lehibe feno fahefana ary lehibe indrindra, anefa tonga manitry tena sy miaritra mba hanavotana ahim-panota. Mpanjaka mitoetra any amin'ny avo indrindra manerinerina dia any amin'ny tampony voninahitra ny famasinany, nefa koa tonga manakaiky izay torotoro fo sy manitry tena, araka ny Isaia 7:15 ka miteny hoe amisy aminao antsoy aho. Eny iantso tokoa ilay mpanjaka ndraindraina isika ka anao hoe avia Jesosy tompo. Ho voninahitr'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha ary azy ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.